rainay tsara indrindra ny an-danitro, aterinay ho anao ny dera, ny saotra, ny voninahitra mandaza zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ankehitriny izay dia velom-pisaorana anao no ny hanomezanao anay izao fahafahana izao andray fampaherezana avy amin'ny teninao. Koa ny fanahy masonao anie hiasa aminay tsirairay avy ka hitondra famelombelomana aina vaovao anay ny teninao. Ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy ilay tompo tianay no hanonana izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra hitondrana fampaherezana ho antsika indray amin'izao fotoana izao dia ny mikasika ny fiadanana. Ny fiadanana. Rehefa mijery ny toe-javatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainana isika, na eto amin'ity zao tontolo izao ity, na eto amin'ny noson-drazantsika na any ampitan-dranomasina, dia mahatateraka ilay teny nolazain' Jesosy eo amin'ny Lioka 2:20, Lioka 2:20 ary ny 5:20 sy ny manaraka. Izao no ambaran'i Jesosy amin'ny teniny. Ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary ety ambonin'ny tany dia izy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjana, ka horeraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa ny herilanitra dia hozokozonina. Izany ny zavatra miatra sy efa misy eto amin'ity planeta tany misy antsika ity. Tany amin'ny testamenta taloha, araka ny bokin'ny Hosea 4:4, dia lehibe ny fanambaran'ny mpaminany Hosea fa nahoana no tonga amin'izany fahaverezan-kevitra izany isika, nahoana no tonga ao anatin'ny safotofoto hatrany amin'ny zavaboary na ny ranomasina na ny rivotra, nahoana. Andeha hijerentsika ny Hosea 4:1. Mihaino ny tenin'i Jehova ianareo ry zanak'Israely, fa Jehova manana ady amin'ny mponina amin'ny tany, satria tsy misy fahamarinana na fitiavana na fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny tany, fa fianihanana sy lainga sy vonoana sy halatra sy fijangajangana kosa. Eny, manao ankeriny izy ka mifanotona ny fahatantsahan-dra. Eny, noho izany dia mitomany ny tany, areraka izay rehetra mitoetra eo aminy, dia ny biby dia sy ny voromanidina. Eny, na dia ny hazan-drano any anaty ranomasina aza dia ringana koa. Zany ny zava-miatra, tena miatra rabaky teny. Eo anatrehan'izany loza tsy roa matany izany, sito mahery, setrasetra, halatra, jangajangana, efa lasa asa mihitsy nene zany zao ankehitriny. Tena mampalahelo ny mpanao ankeriny, ary de mifanotona mihitsy ny fantatsahan-dra eo anatrehan'izany. De te hitondra fiadanana ho anao Andriamanitra. Tsy manao safi-be mantsina ho an'ny fiadanany Andriamanitra, fa tiany ho an'ny tsirairay ny fiadanana. Ahoana no ilazany Jesosy izany? Amin'ny fomba ahoana no andraisantsika izany? Andeha jerentsika ny bokin'ny Ohabolana 1. Ohabolana 1, ny 2:20. Ohabolana 1, ny 2:20 sy ny 3:30. Ahoana re mba ho anjarako ny fiadanana sy ny fahasambarana ao amin'i Jesosy Kristy? Ohabolana 1, ny 2:20 sy ny 3:30. Dia inana ny vokatry ny alehany izy
ka ho voky ny fiendreny. Fa ny fiemorany kely saina afaty azy, ary ny fiadanany adala handingana azy. Fa izay miaino ahy kosa hitoetra tsy manana ia. Eny, andro fa izay izy ka tsy atahotra ny ratsy. Eny, izay miaino ahy kosa hitoetra tsy manana ia. Engane, ianao anaiky iaino ny feon'i Jehova. Betsaka reo zavatra eny sofina am'izao fotoana izao. Betsaka ny orinasa mamokatra feo am'izao, na io betsaka tsy tanisa fa be dehibe fa vidio feo an'i Jehova ve ny amin'izy ireny, ny tenin'Andriamanitra ve ny amin'izy ireny. Fa zay miaino an' Jehova dia hitoetra tsy manana ia. Ampiasao ny sofinao ho amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ampiasao ny tadiny mba ho amin'ny filazana an' Jesosy sy ny fahasoavana. Indraindray dia ampiasaina amin'ny tsy izy ny sofina. Indraindray ampiasaina amin'ny tsy izy hitondra fiadanana ny amin'ny tenantsika. Mibaiko antsika Andriamanitra ampiasa ny sofina ho amin'ny toetra azahoana fiadanana. Eny, andro fa izay izy ka tsy atahotra ny ratsy. Ny tompony hiasa aminao mba hampandresy anao izao safotifoty ady maneran-tany ady eto amin'ny tontolo iainantsika izao. Mahagaga ne fa betsaka ny programa ady ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsara rany, misy ady amin'ny herisetra, tsara rany, ady amin'ny zava-mahadomelina, tsara izany. Fa ny ady tena tsara dia ny ady iaino ny feo an'i Jehova. Engane, hanatanteraka izany ady masina iaino an'i Jehova izany ianao. Manana fomba hanomezana fiadanana antsika koa Andriamanitra, araka ny Petera 2:2, Petera 2:2, ny 12 sy ny manaraka. Ahoana no hananana fiadanana? Petera 2:2, ny 12 sy ny manaraka. Ahoana no hananana fiadanana? Fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantana, tahaka ny biby tsy manan-tsaina, fa zava-mananana fotsiny ihany, izay teraka ho fisambotra sy ho famono, dia haringana tokoa amin'ny fahalotony, ary hiaratsy ho valiny faharatsiana izy. Ataony ho zava-mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fy, ka be pentimpentina sy tsiny izy, sady velona amin'ny fy eto amin'ny fanasam-pifankatiavana raha miara-mihinana aminareo. Manana maso feno fijangajangana izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana, dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy, ary tsy mampahazatra ny fony amin'ny hafatratry ny fitiavana rena, dia zanaky ny fanozonana izy. Efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy, ka nivily anaraka ny lalan'ny Balama. Ry havana, manorevitra antsika Andriamanitra mba tsy ho tiany zavatra izao tontolo izao. Ahitantsika fiadanana, aza miray amin'ny asany maizina. Voatanisa eto reo zavatra misy tamin'izany fotoana izany, ary mbola mibetsaka ankehitriny, fa manana maso feno fijangajangana. Voasokafanao reo zavatra misy amin'ny teknôlôjia ankehitriny, dia zava-betaveta ny betsaka. Ry havana, andeha ho sokafantsika ho amin'ny tsara ny masontsika. Teo sika dia nahazo hafatra manokana ho an'ny fandrenesana. Zao kosa dia ny maso, aoka ny masontsika tsy ho faly ny zavatra mijery ratsy,
vahoaka ho ampiasaintsika ho amin'ny tsara ny fampiasana ny maso dia azo ny fiadanana isika. I Balama manko dia nijery ny vola sy ny karazan-javatra omen'ny reo mpanjaka hafa Balaka, ka dia latsaka tao anatin'izany fahalemena izany ka any ka ny boriky no nitereny boriky tao amin'ny lalakizo vao nanaiky hiverin-dalana. Aza manaiky ho teren-javatra ianao vao hiverina ho amin'i Jehova. Aza manaiky ho taksinina hidondrindrina ianao vao anaiky hitady an'i Jehova sy ny fiadanana. Ny bokin'ny Isaia toko faharoa amby telopolo, bokin'ny Isaia toko faharoa amby telopolo, ny andininy fafito amby folo sy ny fahavalo amby folo. Inona no ho atao mba ananana fiadanana? Inona no atao mba ananana fiadanana? Isaia toko faharoa amby telopolo, ny andininy fafito amby folo sy ny fahavalo amby folo no ho raisitsika. Ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana, ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fatokina mandrakizay. Ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana. Aoka ianao anao asa marina, aoka ianao anao asa araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia anao izany anana izany fiadanana avy amin'Andriamanitra izany. Ary ny vokatry ny fahamarinana ataonao dia mbola ho fiadanana ary ho fatokina mandrakizay. Ny Tompo de te hanome izany fiadanana izany ho antsika. Ary dia hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko efatra amby folo, ny andininy fafito amby roapolo. Fampaherezana tiako loatra ity nataon'i Jesosy ity hananana fiadanana, ary izy andrinany fiadanana mihitsiny no manonona izany ho antsika. Ny fiadanana no avelako ho anareo. Indraindray ao amin'ny orinasa anankiray na ao amin'ny banky anankiray dia misy manatitra dinamita, misy manatitra grenady mba hipoaka. Zava-doza no apetrany, fa nen'i Jesosy fiadanana no avela, fiadanana no omena. Samy hafa ny hoe avela sy omena. Ny avela zany de mbola tsy tompony ianao, fa ny omena de manjary tompony ianao. Ka engane tsy ho avela ho anao fotsiny fiadanana, fa ianao mihitsy de tian'Andriamanitra hanomezana, hanolorana fiadanana. Ny fiadanana no avela ho anareo. Andriamanitra dia miasa ho famonjena ho antsika, de aingana izy zany fiadanana zany. Ary voalazan'ny Filipianina toko fahaefatra, Filipianina toko fahaefatra, ny andininy fahaenina sy ny fafito. Fa ity fiadanana ity dia ambony noho ny zavatra rehetra. Ny fiadanana de maefa ny zavatra rehetra tsy vitan'ny siansa sy izao tontolo izao. Filipianina toko fahaefatra, ny andininy fahaenina sy ny fafito. Aza manana inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy. Ny Tompo dia manome ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Izany fahalalana izany ampiopaka fandriampahalemana ho an'ny tsirairay avy. Tian'Andriamanitra iorina ao amin'ny fiadanana isika. Mihoatra noho ny fahalalana, mihoatra noho ny siansa, mihoatra noho ny teknôlôjia, ny fiadanana. Ary ny fandresena ny fahafatesana, ny fanomezana ny fanahy masina, isan'ny fiadanana izay raisina ho avy amin'i Jesosy ho an'ny fiainantsika. Ny Tompony hanolotra izany fiadanana izany ho antsika tsirairay avy. Amen.
Vavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra eo, lehibe ny fahasoavanao. Fa na dia fiarahamonina feno ady, eny na ny fiainanay izay misafotofoto aza, dia tianao ny ampitsahatra izany ady sy safotofoto izany ho amin'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana. Koa ianao Jesosy Kristy, andrina ny fiadanana, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra mahery ene, ametraka ny fiadanana ty anatinay. Aoka izany fiadanan-tsoa avy aminao izany Jesosy no andrava ny asany maizina rehetra eo amin'ny fiainanay. Dia hitoetra eo aminao izahay Jesosy eo, ampaherezo araka izany teninao izany izahay, fa maniry ny anana fiadanana ao aminao. Ekeo Jesosy izany noho ny famindramponao aminay. Amen.